Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy ankafaliana indray no anolorako anao ny mety ho toetry ny andro ary ho an'ny 3 andro manaraka ny alatsinainy ka talata ka hatramin'ny alarobia ho avy izao. Makasika an'izay aloha izay toetry ny andro izay efa somary hita sotrosotrotra hatrany samy manana ny fiatomboany ny tompavaratra amin'ny ankapobeny ho an'ny aty amin'ny morotsiraka aty amin'ny somary andrefa ilany andrefany afovoantany dia efa ahitana izay sotrosotrotra oran'ny tarifindrahona izay izay somary rankotroka indraindray mahazo ny andrefana manontolo iny zany ho an'ny aty amin'ny afovoan'ny tany kosa dia mbola somary maimaina amin'ny ankapobeny raha toa ka somary mety hisy tarifindrahona kely ihany any amin'ny alakamisy zoma any ho an'ny aty amin'ny afovoantany izay. Mahakasika amin'ny maripana kosa dia aty amin'ny aty mandrefana no misy fiakarana misongadina ny maripana ambony ho an'ny 2 andro manaraka. Hojerentsika amin'ny Tsipriany avy hatrany moa izay toetry ny andro izay ho andra-pitso maraina zany dia misy hatrany aloha ny orana tarifindrahona sisa ny orana tarifindrahona kely ny vao maraina aty amin'ny motsiraky ny faritra Melaka ny ankoatr'izay dia efa andimby ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro kosa indray dia ahitana an'izay orana tarifindrahona izay indrindra moa fa makany amin'ny alina ny ilany andrefan'ny bongolava vakana karatra iny itasy mahazo ny atytaniny faritra Menabe sy Melaka ny ilany andrefan'ny faritra Boeny sy Betsiboka iny toraka izany ihany koa dia misy tarifindrahona ihany koa aty amin'ny morotsiraky ny Analalava sy Ambilobe Ambanja aty sy manodididina ny Nosy-be ny ankoatr'izay kosa dia Omaina raha toa ka somary misy orana kely ny manodidina morotsiraky ny Maroantsetra iny. Ho an'ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia manodididina ny 520 ka hatramin'ny 20 zany aty amin'ny afovoantany ambony indrindra ny aty amin'ny morotsiraka Atsinanana 720 ka hatramin'ny 20 30 mihoatra ny morotsiraka andrefan'ny Nosy raha ny mafana indrindra dia aty amin'ny ilany andrefan'ny ilany Atsinanana ny faritra atsimo andrefana aty no ahitana hatramin'ny 30 degré celsius any Beroro any aty atsimo kosa aty amin'ny faritra Androy 30 degré celsius toraka izany ihany koa ny Betsiboka sy ny faritra Sofia 30 degré celsius. Toetry ny andro ho an'ny talata kosa indray dia mbola mitoetra hatrany amin'ny ankapobeny ny tolakandro sy ny alina ny hoany ny orana tarifindrahona aty amin'ny bongolava ilany andrefan'ny vakana karatra sy Tomatsiatra iny atan'ny faritra Boeny sy ny faritra Melaka mahazo ny morotsiraky ny Analalava hatrany manodidina ny Nosy-be iny mandraondrahona kosa rehefa manakaiky ny takariva ny ilatsahany afovoantany aty amin'ny atsimo Atsinanana koa dia andrahona toraka izany mbola mitoetra hatrany ny orana malefaka aty amin'ny manodidina ny Maroantsetra aty. Ny maripana kosa raha ho an'ny talata dia manodidina ny somary mihaina kely ny afovoantany 420 ka hatramin'ny 920 aty amin'ny morotsiraka Atsinanana 720 ka hatramin'ny 20 30 minitra hatrany aloha ny morotsiraka andrefan'ny Nosy ny mafana indrindra kosa dia 30 degré celsius ho aty amin'ny faritra Sofia 30 Betsiboka misy 30 any amin'iny manodidina ny Beroro iny. Amaranantsika ny toetry ny andro ary ho an'ny alarobia dia mbola mitoetra hatrany amin'ny ankapobeny ny orana aty amin'ny afovoany andrefan'ny Nosy aty dia aty amin'ny manodidina ny Analalava aty misy orana kely hatrany ny morotsiraky ny Maroantsetra sy Antalahy iny ny ankoatr'izay dia efa andimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana vao vinavina dia manodidina ny 420 ka hatramin'ny 720 ny aty amin'ny afovoantany aty amin'ny morotsiraka Atsinanana 920 ka hatramin'ny 20 raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 730 ny morotsiraka andrefan'ny Nosy ny mafana indrindra zany dia ankoatra ny aty amin'ny atsimo andrefana moa zany sy ny atany atsimo andrefana mahatratra 30 aty amin'ny faritra Betsiboka 430 aty amin'ny Antsoria aty. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany manasanao hatrany nanaraka ny météo malagasy amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.